ny liona. Oabolana toko fa 1970. Hoy ny malaina, misy liona any an-dalana, misy liona ao an-dalambe. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny, dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriany. Manafina ny tanany ao an-tratrany ny malaina, ka mahasasatra azy ny ampakatra izany ao ambavany. Iverenantsika vakina le 17 tapany voalohany io. Hoy ny malaina, misy liona any an-dalana, misy liona ao an-dalambe. Amin'ity takariva ity dia jery lohahevitra anankiray tsika izay ambaran'ny Baiboly, dia tsy inona izany fa ny liona. Raha velan'ny fotoana dia hojerevantsika, misy teboka vitsivitsy hojerevantsika. Nataon'Andriamanitra fitaovana ny liona. Ny liona ihany koa dia nataon'ny Baiboly fanoharana, izay mbola ho hitantsika eo rehefa avy eo, ary inona ny tokony ataontsika. Izay ny teboka faran'izay hojerevantsika. Ny resaka imbe dehibe mahakasika an'ity atao hoe liona ity ny Baiboly. Zavaboary anankiray izy io, anisan'ny biby anankiray izay fahita any tany efitra matetika. Any Afrika moa tena ahitana liona be dehibe, dia any amin'ny faritry Amazonia, any akaiky ny Brésil any zany. Ny liona zavaboary anankiray izay nataon'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1:4, Timoty 1:4, zao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra: ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Halleluja! Tsara avokoa izay zavatra nataon'Andriamanitra, tsara avokoa izay zavatra noforonin'Andriamanitra. Diso mihitsy le tenin'ny olona hoe nanaonao foana ho sisy tahaka an'Andriamanitra namorona ny voay. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, fa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay noforonin'Andriamanitra dia tsara avokoa, tsara avokoa, tsara Andriamanitra. Tsapanao ve hoe tsara Andriamanitra? Tsara Andriamanitra. Zay noforonin'Andriamanitra dia tsara avokoa. Tsy zany milaza an'izany fa ny tenin'Andriamanitra. Raha mamaky ny boky ny Genesis ianao manomboka amin'ny 1, 4, 10, 12, 13, 130, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary hitan'Andriamanitra fa izay rehetra nataony dia tsara avokoa. Halleluja!
zavaboary anankiray izay noforonon'Andriamanitra ny liona. Misy fahasamihafana ny lion-da sy ny liom-bavy. Ny lion-da dia somary misy vombony. Raha mijery documentaire ianao na mijery boky dia misy fahasamihafana. Io koa dia manana zavatra izay tena tiany. Ambaran'ny Baiboly fa Davida rehefa niandry nondrinray ny tany an'efitra tany Davida dia nisy liona sy beraosy saiky amiravira, saiky ihinana ilay ondry. Ny ondry zany tena sakafo ankafizin'ny liona. Ny toetra ny liona sy taitra ny liona. Izy dia biby tsy miamotra na amin'inona na amin'inona satria matanjaka izy. Ry izy ihany koa dia fetsy. Raha mahita zanak'ondry izy ka raha misy zanak'ondry maromaro dia tsy mihetsika izy. Fa rehefa misy zanak'ondry anankiray mandrerery dia avy ny liona mamiravira manasamatsamaka iny zanak'ondry anankiray izay nanderery iny. Fa raha ny ondry zany mitambatra dia tsy manan-kery ny liona, tsy manan-kery izy, matahotra izy. Ny liona voalaza ny tenin'Andriamanitra fa natao ihany koa nataon'ny Solomona sary vongana lehibe teo amin'ny tempolin'i Jehova tany Jerosalema fa izay ho porofony zany ny amin'ny herin'ny fanjakana. Raha mamaky ny Baiboly ianao dia misy karazany liona izay natao teo amin'ny tempoly tany Jerosalema. Io zany dia porofony fanjakana, mahery ny fanjakana, fanjakana mahery ny fanjakan'ny Solomona. Solomona dia nanana ny lazany sy ny voninahiny mihitsy. Izany mahatonga an'ilay mpanjaka vavy ny Seba avy lavitra avy any Etiopia mihitsy nandeha niaraka tamin'ny miaramilany sy ny ino izy teo, soavaly sy ny ramefa, avy lavitra mihitsy hijery ny fanjakan'ny Solomona sy ny heriny zany fanjakan'ny Solomona zany ary ny voninahitry Solomona. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa olona miavaka Solomona. Tsy nisy olona nanana fahendrena tahaka ny Solomona, na tany alohany na taty arinany. Solomona dia anisan'ny olona anankiray izay anisan'ny tena nankasitrahan'Andriamanitra. Ary hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito vakio manomboka amin'ny andininy voalohany fa noenon'Andriamanitra vavaka Solomona. Porofo zany fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Ianao ihany koa rehefa mandray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra, zay ny porofo fa nankasitrahan'Andriamanitra le vavaka izay nataonao raha lasanabavy eo. Mafimafy ny aleloanao ny amin'izany. Fampahirezan'Andriamanitra anao zany, fa tsy verimaina le vavaka izay nataonao, tsy verimaina le fikelezanaina izay nataonao, fa namaly vavaka Andriamanitra. Aleloia. Solomona dia anisan'ny olona nankasitrahan'Andriamanitra. Nampalahelo anefa taty aoriana nanambady maro Solomona, arivo ny vadin'ny Solomona. Lavo tao anaty fijangajangana izy, lavo tao anaty fijangajangana. 700 ny tena vadiny ary 300 vady tsindrano. Lavo tao anatin'ny fijangajangana izy. Ary ireo vehivavy izay hafa firenena akoatran'ny zanak'Israely ireo ihany no nitaona azy andeha hanompo samby. Lavo Solomona. Tsy voalaza tao anatin'ny Baiboly moa fiafarana
tsy anjarantsika no mitsara fa zay tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zay no raisintsika ho ataontsika référence eo amin'ny fiainantsika raha lasy anabavy. Halleloja. Mba tanteraka le tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina voalohany 5:1-2 hoe zao toetra ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Halleloja. Halleloja. Nataon'Andriamanitra fitaovana ny leona. Hoy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny mpanjaka voalohany misy tenin'Andriamanitra zay manamarina zany. Mpanjaka voalohany 3:30 lavabe moa io tantara io vakitsika manomboka amin'ny 19:20 ka hatramin'ny 7:20 ihany satria lavitra ny fotoana. Mpanjaka voalohany 3:30 20:20. Ary izao no niseho raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy roa lahy dia tonga tamin'ilay mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'i Jehova ary ny teny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany amin'ny Jody izy ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova satria tsy nankatoy ny tenin'i Jehova ianao ka tsy nitandrina ny didy izay nandidian'i Jehova Andriamanitra ao anao fa niverina ka nihinan-kanina sy nisotro rano tany amin'ny tany izay nolazain'i Jehova taminao hoe aza mihinan-kanina na misotro dia tsy ho tonga any am-pasan-drazanao ny fatinao. Ary izao no niseho rehefa avy nihinana sy nisotro izy dia nasiany lasely ny borikiny hitaingenan'ilay mpaminany naveriny ary noho nandeha izy dia nisy liona ny fanena taminy teny an-dalana ka nahafaty azy ary ny fatiny dia niapatrapatra teo an-dalana ary ny boriky janona teo anilany ary ny liona koa ny janona teo anilany faty. Nampiasain'Andriamanitra ataon'Andriamanitra fitaovana ny liona mba anafaizana ny olona zay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Io tsy fankatoavana an'Andriamanitra io zany dia efa nisy hatrany amin'ny testamenta taloha hatramin'ny andron'ny Adama. Tsy fankatoavana an'Andriamanitra dia miteraka faty antoka be dia be mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Raha tokony ho velona mandrakizay ny zanak'olombelona rehefa tsy nankatoa Adama sy Eva dia nanjary nahatratra antsika ny fahafatesana. Ity mpaminan'Andriamanitra ity io koa zany ny andraisantsika lesona. Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mizata havan'olona na iza na sekoly lahatra io na tanora io na lehilahy lehibe na vehivavy lehibe na dia ny mpanompon'Andriamanitra azy rehefa tsy mankatoa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra dia izao fahizin'Andriamanitra. Izay nge natonga ny Saoly rehefa tsy nankatoa Saoly fahizin'Andriamanitra izy tsy vitany fahizin'Andriamanitra fa nasian'Andriamanitra fanaratsy niditra tao amin'ny Saoly mpanjaka ary ny afarany namony tena azo antoka fa very mandrakizay amin'ny elo Saoly mpanjaka satria namony tena. Ity mpaminan'Andriamanitra ity dia tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra hoe mandihany ianao aza miverina amin'ny lalana izay fanalianao mihitsy. Be dia be ny kristianina zanak'Andriamanitra mbola tia hiverina any amin'ny lalana izay fanaliana. Andriamanitra efa nanafaka azy, Andriamanitra efa nanavitra azy, efa nijovony Jesosy tamin'ny rano. Mbola tia hiverina ho any Egypta indray, mbola tia hiverina ho any amin'ny fahotana indray. Ry zanak'Andriamanitra aza miverina amin'ny lalana fanalianao intsony. Aoka androso hatrany ianao. Halleloja. Ity mpaminan'Andriamanitra ity ny ran'Andriamanitra mba ananitra n'ilay mpanjaka antsoina hoe Jeroboamo, mpanjaka ny Jerosalema tamin'izany fotoana izany, mpanjaka tany Jerosalema Jeroboamo, noho ny amin'ny fahotana izay nataony, noho ny amin'ilay fanompotsamby izay nataony hananao izay ratsy indrindra mihitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia ny ran'Andriamanitra ity mpanompon'Andriamanitra ity mpaminan'Andriamanitra nanatanteraka an'ilay iraka ve izy
tsy mivily lalana tahaka ny Jona izy. Jona dia niran'Andriamanitra ho an'ny Ninive nefa nivily lalana ka ny Tarsisy. Vokatra izay natelo ny azan'ny rano Jona. Tsy fankatoavana zany dia anisany tamin'izany fotoana zany zavatra anankiray izay naniran'Andriamanitra ny liona mihitsy. Niran'Andriamanitra ny liona namiravirany ity lehilahin'Andriamanitra ity. Tsy izay ihany fa misy zavatra anankiray koa izay ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Mpanjaka faharoa 7:12, andininy fa 5:20. Vakitsika manomboka amin'ny andininy fa 4:20. Mpanjaka faharoa 7:12, andininy fa 4:20, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka ny Asiria nitondra olona avy tany Babilôna sy Kota sy Ava sy Amata sy Sefarvaima ka namponina azy teny amin'ny tanànany Samaria. Ny solo zanak'Israely dia nahazo any Samaria ireny ka nitoetra teny amin'ny tanànany. Ary raha vao nonona tao ireny dia tsy natahotra ny Jehova, ary Jehova kosa nampandeha liona amely azy ka nahafatesany ireny. Dia hoy ny olona tamin'ny mpanjaka ny Asiria, ny firenena izay nafindranao sy namponeninao eny amin'ny tanànany Samaria dia tsy mahalala izay tokony atao amin'Andriamanitra ny tany, ka dia nampandeha ny liona amely azy izy, ary indro nahafatesany ireny izy noho ny tsy fahalalany ny fanaon'Andriamanitra ny tany. Mampalahelo mihitsy fa misy toerana izay anisany toerana masina tamin'izany fotoana. Samaria moa dia toeran'ny Jiosy taloha. Toeran'ny Jiosy taloha dia tonga ny hafa firenena tonga tao Samaria, Samaritanina zany, dia lasa nanompo sampy ny Samaritanina mpanompo sampy, dia ny Jiosy manompo an'Andriamanitra. Zavatra hita nefa talohan'izany fotoana rehetrarehetra zany tsy nisy olona io tanàna io. Mbola tsy nisy olona io tanàna io, dia azo lazaina ihany koa hoe tanàna masina. Misy zany ny atao hoe tanàna masina taloha, ka Andriamanitra dia saro-piaro amin'ilay tanàna masina. Alleloia. Reto olona reto nefa hafa firenena tsy nahalala hoe inona ny fomba tany any, tsy azo atao ny manompo sampy ao saro-piaro Andriamanitra, ary zany mahatonga an'Andriamanitra saro-piaro amin'ny fiangonany Andriamanitra. Misy nefa mivavaka kristianina milaza ny tena kristianina nefa mbola manompo sampy ihany, nefa mbola manao famadiana ihany, famadian-draza, nefa mbola mandeha manontany amin'ny maty ihany, miantso mpanandro, mandeha any amin'ny dadarabe. Andriamanitra nefa saro-piaro ny trano masina, fiangonany masina. Noho ny tsy fahalalan'ny olona dia nahita loza reto olona reto. Andriamanitra naniraka liona amiraviraza, zava-doza zany raha lasianam-bavy mivavaha ho an'ireo fianakavianao, ireo havanao izay mbola miainao anatin'ny tsy fahalalana. Tsy fantatra nena zany mahatonga an'izy ireny tafalatsaka ao anatin'ny fahantrany noho ny tsy fahalalana sitrapon'Andriamanitra. Misy devoly izay manimba ny fiainana. Liona ihany koa dia ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Daniela fa ireo fahavalon'ny olon'Andriamanitra dia nanan-kery taminy ny liona. Dao ny jerevantsika ny Daniela 9, Daniela 9, andininy fa 4:20. Zany hoe nataon'Andriamanitra fitaovana mihitsy zany liona amiravira ny fahavalon'ny olon'Andriamanitra. Daniela 9, andininy fa 2:20. Dia hoy Daniela tamin'ny mpanjaka, ry Daniela,
ry mpanjaka ho velona mandrakizay anenao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao an-davaka Daniela. Dia nakarina avy tao an-davaka Daniela ary tsy hita nisy naraty izy satria nino an'Andriamanina. Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy niampangany Daniela. Nentina ireo lehilahy niampangany Daniela ireo. Dia natsipy tao an-davaka iny liona izy mba mivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany ary tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory azy izy. Nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy. Jereo tsara. Daniela olon'Andriamanitra natsipy tao an-davaka iny liona. Saorana an'Andriamanitra fa niaro azy Andriamanitra. Haleluya. Fa ireto fahavalony reto, le mpiapanga azy, ilay nanenjika azy, ilay nampahory azy, nieritreritra hoe ho faty ny Daniela iny, zay misy ny amin'iny aloha filotsika iny, iny manelingelina atsika, iny koa mba miseho azy mba mpivavaka. Fialonana ane nyreto olona reto e. Daniela satria mivavaka dia nialina izy zany tokony eo amin'ny toeran'ny Daniela, nialina izy dia natsipy tany an-davaka Daniela. Fa ireto fahavalony reto, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, nanan-kery taminy ny leona. Mahagaga ane zany, ianao io ry zanak'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ianao. Zao tontolo zao tratry ny loso, fa ianao kosa tanan'Andriamanitra mahery miaro anao. Haleluya. Andriamanitra mahery no miaro anao, manafaka anao amin'ny losa rehetra. Haleluya. Dia nampiasain'Andriamanitra mihitsy ny liona. Andriamanitra rehefa miasa tsy voasaka na iza na iza, tsy voasaka na iza na iza. Hitantsika tsara zany rehefa nisy fotoana nieritreritra anatanteraka, efa tanteraka mihitsy moa fahatezeran'Andriamanitra ny fivoriam-ben'ny franc-maçon teto Madagasikara. Anisan'ny tena natezitra n'Andriamanitra mihitsy. Zany natonga an'Andriamanitra tsy nandatsaka ny ranon'orana, natonga an'ireny haitany be dia be teto amintsika reny. Zao nefa ny zavatra mahagaga. Naninona nefa raha milaza azy ho mahay ny mpanompo sampy, naninona raha nandatsaka orana izy? Fa tsy hainy zany. Andriamanitra irery ihany ny tompony zavatra rehetra raha lasa anabavy eo. Haleluya. Rehefa nitoy ny vavaka ny fiangonana, tsy Jesosy mamonjy irery ihany fa rehefa nitoy ny vavaka ny fiangonana, talao tamin'Andriamanitra, saorana an'Andriamanitra fa nahazorana isika. Haleluya. Ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa efa manomboka avy aloha zao ny orana, dia zay ny valim-bavaka lehibe avy amin'Andriamanitra mihitsy. Haleluya. Jaly ene ny tatsara rehefa tsy ampy ny orana, jaly ny tatsara. Ary vokatra vokarin'ny tatsara no manampy atsika ty andreny vohitra ty. Fa rehefa tsisy ihany, tsy vokatra moa ny aninona no antsika ty. Ka rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana mihitsy. Haleluya. Mietsehan'Andriamanitra ny liona, ataon'Andriamanitra fitaovana amiravira. Fahavalon'ny Daniela. Ojerefa atsika mialohan'ny vavahana, misy zavatra anankiray izay nambaran'ny Paoly sy nambaran'ny Petera. Ao amin'ny Petera voalohany toko 5, ojerefa atsika. Petera voalohany toko 5 dia ny 9 ary ny Timoty faharoa toko 4 andininy 17. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko 5 andininy 7, Timoty faharoa toko 4 andininy 17. Mahonona tena ka miambena fa ny devoly fahavalonareo
mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany toero izy ka miorena mafy amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalanareo izay eto amin'izao tontolo izao. Ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Maolona tena ka miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Timoty faharoa toko faefatra andininy fafito ambin'ny folo. Kanefa ny tompo nitsangana teo anila ka nampahery ahy mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba ho reny ny jentilisa rehetra izany ary novonjena tao ambava ny liona aho. Novonjena tao ambava ny liona aho. Aleluia! Inona ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto? Moa ve liona any anala? Moa ve liona arabaky teny lazainy tenin'Andriamanitra eto? Tsia. Tsy le biby masika any anala no fahavalontsika amin'izao fotoana izao ry zanak'Andriamanitra. Tsy izay tsony ny fahavalo ny ondry, fa inona ny fahavalontsika ho ny tenin'Andriamanitra? Ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona tady izay arapany. Dia anjaranao ny vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, anjaranao ny vavaka ho an'ny asan'Andriamanitra mba androso ny asan'Andriamanitra, anjaranao ny vavaka ho an'ireo rahalasy anabavy, anjaranao ny vavaka ho amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, fa ny devoly anie ka mandehandeha tady izay arapany ary izay tratrany a dia viraviray tsy mamela mahazo mihitsy ny devoly. Zay mahatonga ny olona be dehibe lasa ny verin-dalana, zay mahatonga ny olona be dehibe lasa namoy fo kivy, tsy hitanao tsony mivavaka, zay mahatonga ny olona be dehibe fatorany devoly na dia io asa fivelomany io asa kejainy devoly, fatorany devoly, tsy ahafahany manompo an'Andriamanitra. Maro mangataka asa amin'Andriamanitra nefa rehefa nomen'Andriamanitra asa izy a, nahita asa izy a, dia asa tsy ahafahany manompo an'Andriamanitra. Ny devoly anie fetsy ny devoly ary mahalala tenin'Andriamanitra be lavitra izy. Ny devoly koa mba mino izy ny bokon'ny Jakoba fa saingy mangovitra, mba mino ny tenin'Andriamanitra ary mahay an'ity soratra masina be dehibe ny devoly a, fa tsy mety miova fo mandaka ankehitriny. Zay mahatonga ny zanak'Andriamanitra be dehibe lava amin'ny fahotana, lava amin'ny fakapanahy, verin-dalana, tsy hita intsony, nangatsika, tsy hitanao mafana, tsy hitanao mangatsika, satria devoly tsy mamela mahazo. Adinio tsara fa Samsona niseho azo mahery, lehilahy mahery Samsona, fa nizoiny devoly akaiky izy, tsy navela ny devoly raha tsy potsitra ny voamasony. Tsy kio zany ry zanak'Andriamanitra, aoko mailo ianao, fa hatramin'ny farafofinainao dia zoiny devoly akaiky ianao. Ahoana ny fomba ataoko amin'ny verin-dalana an'iny? Ahoana ny fomba ataoko atafalatsaka an'iny ao anatin'ny fahotana, ampalavo an'iny? Io fahatsapana izay nambarany Petera, mandehandeha tahaka ny liona mierona izy, tady izay arapany. Any amin'izay lalana rehetra alianao, any ampiasanao, ninonino nataonao dia fantaro fa mandehandeha tahaka ny liona ny devoly, tady izay arapany ary tsy mamela mahazo. Zany mahatonga ny olona maro amin'izao fotoana izao repirepre ny devoly amin'ny fandanim-potoana, fandanim-potoana maro, nga tsy fandanim-potoana be dehibe zao ny firon'ny devoly, be dehibe ny fandanim-potoana, tsy hitantsika maso mivantana ny devoly, fa ny asany manamarika azy. Zany mahatonga ny olona be dehibe mbola tsy voavonjy, tsy mety tafahala ao anatin'ny fahotana, satria misy mihitsy ny devoly manao azy sambelona, manao azy sambelona, tsy mamela mahazo. Soratsika nefa Andriamanitra na dia miseho azo mahery azy ny devoly, soratsika fa manafaka atsika amin'izany Andriamanitra raha lasana bafy. Aleluia! Eto dia tsy liona arabaky teny lazain'ny Paoly apôstôly fa nivonjena tao ambavany liona aho. Ny an'i Daniel dia liona arabaky teny, fa ny an'i Paoly apôstôly tsy liona arabaky teny, fa le mpanenjika azy, ilay devoly izay nampahory azy,
nisy olona be dia be tamin'izany fotoana nampiasainy devoly ampahory amin'ny Paoly apôstôly. Zany natonga azy nahiditra tranomaizina, zany natonga azy nitoraham-bato, zaho izy nikapohana iny 700 latsakaray. Samboriny izy, tapahana ny lohany, maty martyr. Sotra an'Andriamanitra tsika fa na dia mahery aza ny devoly, mbola mahery lavitra Andriamanitra raha lasianabavy. Manafaka atsika Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany. Aleluia! Taona jerefa atsika ny tenin'Andriamanitra, misy teny fikasana mahafinaritra ao amin'ny Salamo, melohan'ny vavahantsika, teny fikasana ho antsika io mba hahafahanao mifahatra, hahafahanao mandresy ny asan'ny devoly rehetra. Taona jerefa atsika ny Salamo faraiky amin'ny 70, Salamo faraiky amin'ny 70, andininy fa 13. Zao ny voasoratra. Salamo faraiky amin'ny 70, andininy fa 13. Eny an-tana no hitondran'ireo anao, fandrao tavy toyna amin'ny vato ny tongotrao. Ho diavinao ny liona sy ny vipera, ho itsahanao ny liona tanora sy ny dragona. Satria izao ny raketan'ny fitiavany dia hanafaka azy aho. Anandratra azy ho amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy, dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy anafaka sy hanome voninahitra azy aho. Aleluia! Teny fikasana lehibe ho antsika io. Eo anolohan'ny asan'ny devoly, eo anolohan'ny fampiororona sy hoety ny herimaisina ny mpanenjika anao. Ninona zava-tsarotra eo amin'ny fiainanao dia izao, izay miendrika tahaka ny liona miherina, tady amiravirana anao, andrapaka anao, akivy anao, ampamoifoy anao. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ho diavinao ny liona sy ny vipera, ho itsahanao ny dragona, ho itsahanao ny liona tanora sy ny dragona. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra nefa tsy amin'ny herin'ny tenantsika nefa no ahafahantsika manatanteraka an'izany, tsy amin'ny herin'ny tenantsika. Fa ahoana voalazan'ny tenin'Andriamanitra hatateraka an'izany teny fikasana zany? Dao ny vakitsika ny mpitsara toko 412, andininy fa 5. Mpitsara toko 412, andininy fa 5. Dia nidina Samsona sy ny rainy, ray aman-dreniny naka ny Timna, ary no nitonga tao amin'ny tany mboloboka tany Timna izy. Indro nisy liona tanora izay niherona taminy. Dia nilatsaka tamin'ny kiry tamin'ny Samsona ny fanan'i Jehova, ary le liona tanora dia nisamatsamainy ohatra ny fanatsamatsamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Haleluia! Ahoana zany mahafahanao mandresy ny liona, mandresy ny devoly? Ilaina manana ny fanan'Andriamanitra ianao raha lasianabavy. Angatao mba hilatsaka mikery aminao ny fanan'Andriamanitra, fa izay manana ny fanan'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fanavy tahaka ny ony asan'ny fahavalo, fanan'i Jehova nangala fanevana kananazy raha lasianabavy eo. Amin'ny lalana rehetra zay alienao, amin'ny programa rehetra zay ataonao, eo amin'ny asa fivelomanao, eo amin'ny zanakao, amin'ny tokantranonao, na dia miherina tahaka ny liona asan'ny devoly, rehefa feno ny fanan'Andriamanitra ianao, tsy hanan-kery aminao zany raha lasianabavy. Anao valelo mafitenao voninahitr'Andriamanitra any amin'izany. Angatao mihitsy ny fanan'Andriamanitra. Ahoana ny fomba ahafahanao mahazo ny fanan'Andriamanitra? Raha misy fahotana eo amin'ny fiainanao tsy ahazo ny fanan'Andriamanitra mihitsy ianao, raha mbola mandeha amin'ny tsy fahamarinana ianao, tsy ho ao aminao mihitsy ny fanan'Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-30, mibebay ianareo, areo ka samy atao patisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo, mba azo famelana ny elokareo, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Haleluia! Rehefa mibebaka ianao, rehefa zanak'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, rehefa ao tsara le ara-panahinao, dia omen'Andriamanitra anao ny fanomezana, dia tsy inona zany fa ny fanahy masina. Haleluia! Ianareo na dia raha tsy aza mahalala ny zava-tsoa ny zanakareo, hoy ny soratra masina, tsy mainky avany rainareo zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Haleluia! Anisan'ny tena hery lehibe ho antsika, sotran' Jesosy tsika nandefa ny fanahy masina, sotran'Andriamanitra tsika nirano ny fanahy masina,
anisan'ny fitaovana mahery vaika izay tsy laika ny devoly mihitsy. Haleloia! Ny ran'Andriamanitra ao anatsika izany a, hoy Jesosy, rahako any aminareo ny fanamasina ary ho ao anatinareo izy. Tadiavo ary ny fanamasina. Mazotoy anao mamaky baiboly, mazotoy anao makaty an-tranon'Andriamanitra, tiava ny tranon'Andriamanitra, tiava vavaka, tiava mihaino toroteny, fa izany no ahafahanao ho feno ny fanamasina, ary rehefa feno ny fanamasina ianao a, tsy anakery aminao ny devoly, tsy anakery aminao ny zana-tsipika amin'rehetra. Haleloia! Izany nambaran'ny Paoly apôstôly, hitafio avokoa izy ny fihedin'Andriamanitra rehetra, ary ao amin'ny farany ao, Efesianina 4:5 mivava ao amin'ny fanamasina. Tanao zany fa tena ilaina mihitsy ny fanamasina rehefa feno ny fanamasina ianao, rehefa feno vavaka ianao, hoy ny apôstôly Petera, mahonoana tena miambena mivava. Haleloia! Vavaka aritsika amin'izao fotoana izao, ataontsika mpitsanganana hira fa 2:25 a, tsy misy atahorako Jesosy ny momba. Aza matahotra ianao zanak'Andriamanitra, ny amin'ny tehirizan'i Jesosy ianao amin'ny fahasoavana ve? Aza matahotra ianao fa matahiry ianao hatramin'ny farany Jesosy. Ny amin'ny fahombiazana eo amin'izay rehetra ataonao ve? Aza matahotra ianao fa raha ao aminao ny fanamasina, tsy maintsy mahomby ianao raha lasa anabavy eo. Tsangantsika, ataontsika mpanandratantanan'izany, mangetaeta mihitsy ianao amin'Andriamanitra hoe, Andriamanitra ô, ilaiko ny fanamasinao, te andresy aho, te andresy ny asan'ny devoly aho, te andresy ny fakapanahy, te andresy ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny fiainako aho, ampio Andriamanitra. 2:25 rehefa vita zay dia hivavakintsika, tsy misy atahorako. Tsy misy atahorako Jesosy no momba, ataony zay aso ahy, satria fazia manome toky ny foko, ny teny fikasany, mandrampy farany tiako, de hitatana izy, mandalo fizantoetra, indraindray ny tenako, nefa tsy fony aho, fa ampiany toko, mangata hoy ny teniny, de omena ianao, tondony iany kofa, uvuaina ianao, raha mitsangany Satana, mbany siratsia, amafy fisalasalana, de antsokio Jesosy, tsy hoky viao satria mbola mitoetra izy, ary fantatro fatia hatraminy farany. 9:7 raha